faly miaravatsika ny tokantrano tsirairay avy indray izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra matv amin'ity rivariva ity atao anatiny fandarana mahery indray isika amin'ity rivariva ity fandarana mahery izay mitinana anao ireo vaovao nisongadina sy ireo vokatra nisongadina teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena nandritra ny faran'ny herinandro sy tamin'ity herinandro ity hoentsika anomboana fandarana ary dia makasika ny Lalaon'ny Nosy izay tanterahana any amin'ny nosy la Réunion any amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany la Réunion zany andiany fasivy amin'ny Lalaon'ny Nosy aty amin'ny faritry ny ranomasobe indianina izany ho an'ny Malagasy manokana dia mbola vitsivitsy ihany ny atleta sy ny mpanazatra ary ny mpitantana niatrika an'izany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany raha tsika ary ny fanadihadiana makasika izay fanokafana izay.